fa mbola baolina kitra ihany alefa Barea Mizara izay karakarain'ny fikambanana alefa Barea moa izy ity dia nikarakara hetsika ho fampiroboroboana ny baolina kitra ho an'ny sokajy zandriny tetsy amin'ny kianjan'ny Malakama omaly asabotsy. Ankizy mpilalao baolina kitra miisa 200 teo no namaly ny antson'ny fikambanana alefa Barea omaly maraina tetsy amin'ny kianjan'ny Malakama mandritra ilay hetsika alefa Barea Mizara. Ny zara roa ny avaka tsara ireo ankizy tonga tetsy Malakama, tao ireo nisoratra anarana handray ilay fifanana izay omen'izy ireo ary tao kosa ireo ankizy avy amin'ny tsekolin'ny baolina kitra izay nanaraka ny fifanana ihany koa. Tanjona tao anatin'ity hetsika ity ny anome fifanana fototra ho an'ny ankizy madinika, tafiditra ao anatin'ny tanjon'ny fikambanana alefa Barea ny fampiroboroboana ny baolina kitra eto Madagasikara tao anatin'ity hetsika alefa Barea Mizara ity. Ny hetsika ataonay moa zany dia hoe alefa Barea Mizara, inona ny hoe dika le Mizara. Le Mizara zany dia mijery an'ilay ankizitsika zao ho zarana tsakefa zany zareo. Misy zany ny mpilalao efa professionnel, misy ny entraîneur efa professionnel eto amintsika. Dia natsoinay zany zay ankizy rehetrarehetra makafy baolina kitra afaka tonga androany ahazo an'izay formation zay. Ao anatin'ireo ankizy ireo moa zany efa misy manana club, fa misy tsy mbola manana club, dia des clubs ato na dia zay moa zany alefa Barea na club hafa jeren'izay ankizy hitanay tena hoe mahay amin'ireo mbola tsy manana club ireo dia afaka manatona amin'ny ankizy zany zay hoe ampidirana anaty club na fosa na jetmada na grassroots izay 67 grassroots dia zay zany tena tanjona izy ity hoe mametsaka efa ny ankizy kely ho jerena koa izy tena mahay dia karakaraina. Inona zany ny toeny akoatry ny androany? Ty alefa Barea Mizara ty zany tianay atao matititetika, tsy hoe Antananarivo rery fa rehefa manam-potoana koa zay dia mety ihany faritra koa tohizanay le izy. Le izy zany dia zay manao détection ny ankizy tena mahay dia sady koa mistructuré an'ilay ankizy mbola tsy miditra club zany mbo antso anazy hoe midira club amin'izay hitanareo hoe tena fahaizanareo sady mahazo niveau kokoa sady mahazo entraînement sy ohatran'izany zany. Ao anatin'ilay hetsika misy ilay hoe fampisehoana ireo mpilalao taloha sy ireo mpilalao efa maty anina. Inona ny ifandraisan'izay amin'ity hetsika ho an'ny ankizy ity zany? Le ty zany ohatrany hoe zay le fizarana zany ny ankizy koa tia hita hoe iza ny tena tao amintsika, iza ny tao ny ekipa pirenena taloha izy amin'izao fotoana. Dia zay zany ny antso ny ekipa ny antso joueur zany zay ny antso joueur tamin'ny club M Scorpion dia misy koa ny avy any La Réunion hitanay teo dia hitantsika zany zay ho avy eo dia misy match kely d'exhibition zany ataon'zareo fin d'après-midi alohan'ny misy tournoi koa zany ataonay après-midi ny 15 misy ekipa anakenina mandray andrara zay tournoi zay dia efa vita daholo ny ankizy zany dia misy izay mbo hoe fanomezana kely zay ataon'ny fahitan'ny alefa Barea ny tontolon'ny baolina kitra ho an'ny ankizy zany eto Madagasikara. Nenay hitanay vao mijerijery eo moa zany efa nahita tournoi ihany zany nataony organiser ny gas foot zay il y a 2 semaines fa nahitanay dia tena be da be manan-talenta tena ankizy kely folo taona tena manana toucher de balle manana sens de déplacement manana agressivité positive. Misy zany tena mahay amin'ireo ankizy kely ireo fa sûr fa mila zay mila mitony asa ny club rehetrarehetra, mila mitony asa zay mitondra zay anjara brikinay hoe zay afaka vitanay zany fa tokony hisy foana zany zao na tournoi na championnat ho an'ny ankizy tokony mbo hisy koa fa ito zany manaraka hoe ahoana fandehanana zavatra. Akoatra ny fampifanana dia nisy ihany koa ny tournoi nandraisan'ireo ekipa enina anjara ho an'ny latsaky ny 12 taona avy amin'ny tsekolin'ny baolina kitra. Ho tohizana any amin'ny faritra ny tetikasa alefa Barea Mizara fa tsy hijanona fotsiny eto Analamanga ho ny filohan'ny fikambanana.